ivavaka tsika tompoko Jesosy eo sotranao zahay nohony fahazanany andro pasika nankalazany fiangonana fitsangananao taminaty mamelona fanantenananay zany satria malemy ny nofo ary fenotavitra zahay indrindra fanotavitra ny fahafatesana nefa no fitsangananao samitra ny modimandry rehetra dia mahazo fanantenana izay ka isaoranay anao Andriamanitro ho miasa lehibe nataonao zanak'olombelona sotranao Andriamanitra ray nameny zanaka mba tsy ho very rehetra mino azy fanana fiainana manak'izay sotranao Jesosy am'izay nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nandiovanao zany tamin'ny ranonao nalatsaka ary sotranao fanahy masina manome zany finoana zany amponay tsy afantarinay na ino famonjena fa tsy Jesosy Kristy mijaly sy maty anay tsangana amboninahitra niakatra ny an-danitra ary mbola hoavin'ny kery sy voninahitra andrehaka anay mitenena Andriamanitro ary me finoana zay amin'ny alalan'izao tontolo zao miasa eto aminay fanahy masina ho voninahitra Jesosy Kristy tompo ary voninahitra naranao Andriamanitra lehibiana oka horentsika ny ten'Andriamanitra araka zay voasoratra ao amin'ny Loka 7:20 Loka 7:20 andiny voalohany hatramin'ny 7:7 Loka 7:20 andiny voalohany hatramin'ny 7:7 Tozao mivaky ny teny amin'ny aran'i Jesosy Kristy fontsika fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy hitondra ny zava-manitra izay fanamboary ary hitany fa indro ny vato efa voapody niala tamin'ny fasana dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo ary mbola very-hevitra tamin'izany izy ndreo nisy roalany seho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra ary natahatra izy ka ny ankohoka eo izy roalahy taminy nahoana no atao maty io tediavanareo ny velona tsy ato izy fa efa nitsangana tsy rovo ny teny zay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra ho an-tanan'ny mpanota ka hombona amin'ny fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo dia natsiaro ny teniny izy ary niverina niala tamin'ny fasana izy dia nilaza zany rehetra zany tamin'ny 120 sy ny namany rehetra hoe masinao manamasinina ny famarinana fa ny teninao ny famarinana amen le fiangonana malala avo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avon'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombotsika amen miarabantsika fiangona zany tratran'izao andro fankalazana ny pasika zao ny pasika moa no fety voalohany tamin'ny fiangona tsy ny krismasy no voalohany fa ny pasika nankalazaina tany amin'ny taona 325 any hoany angamba nankalazana ny voalohany raha tsy diso aho io zany ny fety kristiana voalohany ary raha ny orona moa ny fiangona kristiana voalohany ny zavatra nataon'ny fiangona rehefa nivory voalohany dia ny hoe namaky ny mofo ino moa namaky ny mofo dia nanao célébration ny fisanganan'ny Kristy tamin'ny maty dia ny hoe famakiana ny mofo rehefa nivory ny fiangonana dia nankalaza ny fitsanganan'ny Kristy tompo tamin'ny maty dia namaky mofo zay manambara indrindra ny tenan'i Jesosy ary nisotro divay izay nanambara indrindra ny rano tompo nanambara ny fandresena ny fahafatesana ka ny fifalian'ny fiangonana zany amin'ny tiandro androany ity zany dia zany fankalazana ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty zany fa raha tsy nisy io fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty io dia tsisy dikany fivavahantsika tsy misy dikany mampianatra toroteny tsy misy dikany mandany fotoana mivavaka tsy misy dikany ny mandany vola sy mandany hery amin'ny fanompoanan'i Jesosy fa matoa mivory tahaka an'izao tsika mahatra fanarana tompo dia satria verina Jesosy ary raha verina tamin'izany andro zany izy tsy hoe maty indray izy androany fa mbola verina ihany izy ary miseho amin'ny olona sasany misy namantsika sehoany ihany dia hatramin'ny androany dia verina Jesosy ary momba ny tantaran'ny fiangonana izy tsy vitany hoe verina ihany izy fa mitafina fahefana izy mena fanapahana ambony indrindra tsy misy fahefana ambony tahaka ny fahefan'i Jesosy na eto an-tany na ny an-danitra ary tsy misy anarana zay ambony ny anaran'i Jesosy araka ny vakitentsika teo hoe endro mimpanompoka ho hita hoendry hisandratra sy ambony izy
ka hoavo indrindra ka tsy misy anarana tahaka an'izany araka lazany Paoly azy hoe ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra tsy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary na rehetra zay tononona tsy am'izao fiainana zao any fa amin'ny avokoa dia nampanaiky ny zavatra rehetra ao amban'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana zay tenany. Tsy misy fahefana tahaka ny Jesosy izy zao ny manapaka ny an-danitra na ny aty an-tany fa nomeny Andriamanitra ray voninahitra izy ho lohany anarana rehetra fahefana rehetra sy ny fanapahana rehetra ka ambony indrindra sy avo indrindra izy araka zany vorazy any nefa efa nandalo fahasarotana araka ny vakitentsika ihany ty manao hoe fa tony gagany maro anao nitarehiny dia simba ka ohatra ny tsy tarehin'olombelona akory ary ny endriny ohatra ny tsy endriky zanak'olombelona dia toy zany entratrendratan'ny firenena maro mpanjaky tampim-bava aminy fa zay mbola tsy nolazaina tamin'ny reny no hitany ary zay mbola tsy reny akory no hosaintsainy. Ina moa zavatra mbola tsy hitany ary tsy mbola reny hoe olombelona nitsangana maty zavatra tsy mbola reny tantaran'olombelona zany fa olona levina efa maty na levina ka dia mbola nitsangana indray fa Jesosy tombotsika no efa maty nefa natsangana. Maro ihany fivavahana eto an-tany isan-karazany fivavahana fa tsy mba misy amireo mpaminany reo natao hoe maty fa natsangana afa-tsy Jesosy ihany. Andriamanitsika kristiana ihany natao hoe Andriamanitra velona tsy letra ny hery ny fahafatesana. Maty ihany Jesosy satria tao amin'ny tena ny maha-olombelona satria nikambana tamin'ny natiora mandriamanitra azy koa ny natiora maha-olombelona ka rehefa niatra fangirifiriana mafy izy no nikapoka mafy no nifantsika no nifandefonana dia maty Jesosy satria misy natao hoe communication des idiomes zany hoe mifampizara ihany amin'ny natiora maha-olombelona sy natiora mandriamanitra azy raha mijaly natiora maha-olombelona dia mijaly koa natiora mandriamanitra ary tahaka an'izany koa satria tsy letra ny fasana ho azonina Jesosy satria Andriamanitra izy dia nandresy ny fahafatesana izy nitsangana izy. Tsy maintsy nijaly tahaka an'izany Jesosy noho ny fahotantsika zany zavatra sainisaina koa io zanak'Andriamanitra tsy manan-tsino nijaly mafy. Isika mety milaza hoe angamba ny Jiosy ihany namono azy angamba raha tamin'izany koa isika dia nanao courage koa isika tamin'izany ka noho ny fahotantsika no tsy maintsy nanolora Andriamanitra rainy azy satria tiantsika Andriamanitra ka hijaly isolantsika Jesosy ary atao fanatitra navitra antsika izy ka ny ranomasina ny sarobidy no nividianany ianao tsy volafotsy na volamena nividianany ianao fa fijaliana sy fahafatesana zanak'Andriamanitra nahasambatra anao natonga anao mpandova fiainana ary mahatonga anao tsy matavitra tsony ny fahafatesana satria ny fahafatesana no resena ka levona araka ny teny hoe ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao ry fahafatesanao aiza ny fandresenao fa isaora Andriamanitra zay mamentsika ny fandresena amin'ny alalan'i Kristy Jesosy efa maty nefa nitsangana indray ho fanamarinana antsika. Velona ny tombo ary hitany mpianatra zany satria omaly ariva ny vehivavy no afaka omaly ariva moa zany hita tsara nandevenana azy ary am'izao zany dia afaka 3 andro indray dia maraina be dia tonga hanositra ny faty araka ny fomban-drazana teo amin'ny Jiosy nefa rehefa tonga tany amin'ny fasana dia fa foana ny fasana fa nisy anjelin'Andriamanitra araka vaky teny tamin'ny Matio teo nidiny avy tany an-danitra nisy olo-tany nanakodiany vato nanambara fa nisy intervention'Andriamanitra avy any ambony ary mpiambina nandositra ary natavitra tahaka ny maty nanompo an Jesosy ny anjely nanakodiany vato nitsangana ny tompo ary dia velona izy ary fasana foana no nivantanany ireo vehivavy ireo dia natavitra ireo satria tsy tao tsony Jesosy ary nametsiny le anjely teo nahoana moa nareo atao maty no mitady ny velona tsy ato izy fefa nitsangana nahoana tsy tadidinareo ny teniny lazainy tanareo hoe ty zanak'olona ty tsy maintsy atolotra tanany mpanota no fahotan'olombelona ampijaliana izy setrasetra izy setrasetrana izy ho fisoloana ny maro nefa afaka 3 andro dia atsangana izy araka ny teny tompo hoe raha vao tetenimpolo ity fa afaka 3 dia atsangako indray izy nahoana tsy tadidinareo zany ten'Andriamanitra zany zava-dehibe fivavahana dia ny fiazomana ny ten'Andriamanitra io ihany no mampatanjaka atsika fa raha misy olona mivavaka ka ten'Andriamanitra ny ankinany satria ny fiainantsika indraindray mahafalifaly
indraindray mampalahelohelo ny fiainatsika ndraindray misy fahombiazana ny fiainatsika ndraindray tena latsaka ambany atsika ary mbola hoavy koa ny fahafatesana fa ny kristianina dia ny tenaandriamanitra reryany miankinany na fahafatesana ninina tafiodrivotra mandalo antsika ninina fizantoetra mandalo amin'ny fiainanao dia ny tenaandriamanitra ihany miankinatra amin'ny farany hakafanahintsika ny devoly ary ny nofo koa dia mihevitry nofo dia fahafatesana andreraka anao koa ny nofo tsy ny fomba ratsy nyty fiaina ity nefa ninina mandalo amin'ny zanak'andriamanitra dia ny tenaandriamanitra ny voazahtoetra fa ny zavatra rehetra mety ho levona fa ny teny ny tompontsika dia haritra mandrakizay voazahtoetra ny tenaandriamanitra ary tsy mivadika amin'ny tenin'andriamanitra ary matoa jesosy ny teny hoe hitsangana ao dia nitsangana tokoa izy mafy ny elahelo ny mpianatra satria zao tsy vitany hoe enjena ihany ndreo tsy tia nanaraka an' jesosy fa esona koa tena ratsain'ny olona eto mpanaraka an' jesosy mpaminany sandoka iny sisylia ary io koa zany dia mety hovonona koa dia mafy ny elahelo ny mpianatra ary nihidy varavarana nefa ny tompony teny hoe aza matahotra fa afaka teloana dia hitsangana indray aho nefa tahaka ny jamba ny mpianatra sy marenina mandoana zany tena rehetra zany tsy ninoany ny fitsanany tena maty tsy zavatra morany ny finoana fitsanany tena maty tsy zavatra fahita zany tsy zavatra mbola hita zany fa io olona rehetra matahotra ny fahafatesana doly fa zany finoana fitsanany tena maty zany a dia efa mivavaka tena tsy zavatra mora zany ka na dia nambara fa tsy ao izy nitsangana izy a dia voalaza le filazantsara ety fa mbola tsy nino ihany ny mpianatra i Marie Magdalena rehefa aveo dia nisy eo an'i Jesosy raha vehivavy naona ianao no mitomany fa Marie Magdalena nalain'ny olona ny fatiny tompo koa ka hitanao izy dia ambarao fandehaka azy aho seho tamin'ireo vehivavy ireo Jesosy taty orina ny seho tamin'ny roa lahy nankany Emôsy taty orina ny seho tamin'ny mpianatra tao amin'ny efitrano mihidy zay vo tena natokotoko ny mpianatra tena velona izy nefa tsy mbola natoko loatra koa ka ro Jesosy hoe misy sakafo angaminareo dia misy aty dia niaran'ny sakafo tao reo ninana trondro dia zay vo natoky ny mpianatra nefa Tomasy tsy teo a dia tsy natoky zay tsy possible zany fa raha tsy ataoko amin'io nandefonana azy ny tanako a ary atsofoko amin'ny tanany loana io a dia tsy inoako mihitsy zany dia tamin'ny herinandro manaraka dia teo any Tomasy dia Jesosy hoe aza mbaisa zay tsy mino anao Tomasy ankehitriny mahita ahy ianao dia mino a sambatra koa zay tsy mahita nefa mino io zany a ny fiorenany fiangonana kristianina finoana ny fitsangan'ny tenany maty Kristy no santatra ary rehetra vita batisa rehetra ka mino dia hiara-mitsangana amin'ny tompo raha tany Madagasikara moa zany dia efa misy maty ihany natsangana fa mbola tsy nalevona moa zany nylava reny maty matetika ihany nefa dia mitsangana maty a ataon'i Jesosy fanoharana zany a mba hinoan'ny fiangona fa hain'Andriamanitra manangana ny maty ary velon-janahary reo dia efa maty fito andro efa maimbo efa loha dia efa natsangana Jesosy ndraiky mpimaso fotsiny velon-janahary neky dia efa loha fa maimbo fa nisy fofona manitra nandalo teo a dia miaraka amin'izay dia ritra dolo le nana rehetra teo dia nitsangana raha velon-janahary ka asehon'Andriamanitra fa ny fahafatesana dia tsy zavatra misy valeur manahoana eo anatrehan'Andriamanitra fa tahaka ny toromaso ihany araka lazany Jesosy rehefa maty Lazarosy hoe tsy maty izy fa matory tahaka ny toromaso ihany ny fahafatesana mora amin'Andriamanitra ny manangana zany ary Andriamanitra ihany manana fahefana hanangana ny maty na dia efa ho an'ny trondro an'Andriamasina renao ka dorana amin'ny afo anao ka lasa lavenina dia mbola hain'Andriamanitra koa ny manangana anao satria Andriamanitra namorona zao rehetra zao a ka tsy misy izy na tonga fisiana nanao ta hoe création ex nihilo miantso ny tsy misy tonga misy Andriamanitra ary mahafoana ny zavatra misy tonga tsy misy Andriamanitra ny mahay manao an'izany fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra ny mahatonga zavatra misy a tonga tsy misy a ary miantso ny tsy fisiana ho tonga fiasiana dia Andriamanitra ny mahay manao an'izany ary ny ten'Andriamanitra dia mitovy ihany amin'ny asany miteny izy dia ary zany mandidy izy dia mitoetra mafy izany asan'Andriamanitra rery ihany izany zavatra ka velona ny tompo a dia faly ny mpianatra dia voafafa ny alahelo ary ny fanantenantsika rehetra zay manakavana mody mandro koa dia ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty dia sambatra ny olona zay naharitra ny finoana an' Jesosy dia naharitra hatramin'ny farany fa tsy olona mivavabavaka fotsiny zany fa tena mpivavaka tsy hoe rehefa tonga isan'andro amin'ny fiangona koa tena mpivavaka fa misy olona tonga isan'andro rehefa mpiasara velatsy ihany fa tsy manana fiainana tena makristianina fa ny olona tena mino an' Jesosy tsy hoe olona tsara izy tsy hoe olona mendrika manahoana izy fa zao
nametraka ny adiny rehetra eo ampelantan'andriamanitra izy fantany fa mpanota izy fantany fa olona tsy mendrika izy ary fantany fa tsy misy zavotokony andovan'ny fiainana mandrakizay fa saingy zao a olona nifikitra mafy amin'andriamanitra nametraka ny adiny rehetra eo ampelantanan'ny tompo olona mahatsiary fa tahaka ny zazakely maliny izy ka tahaka ny zaza mandray ny tanany rainy ka entiny rainy ampelantanana izy ka na dia iny amin'ny goudron mandalo iny izy ka maro tombila mandalo dia tsy matarosika ampelantanany rainy ary tahaka zany ihany ny fiainana kristiana izay atao hoe olon'andriamanitra matoky ny fitondran'andriamanitra izy marina fa be ny sy fahombiazana amin'ny fiainany ary solafaka isan'andro amin'ny diazy alehany izy nefa na zany a dia nametraka ny adiny rehetra eo ampelantanan'ny tompo izy fantany fa tsy mahatoky izy nefa ny fahatokisany dia amin'andriamanitra zay tsy mivadika dia andriamanitra zay voazahatoetra andriamanitra mahatoky ary ny olona tahaka an'izany dia tsy matoky ny tenany fa matoky an' jesosy izy ary fantany fa mahataritra ny fahafatesana izy nefa raha tahorany fahafatesana dia efa napetrany eo ampelantanan'i jesosy ny adiny rehetra fantany fa tsy mahay izy fantany fa tsy hendry izy fa ozy hoe andriamanitra no mahay andriamanitra no hendry ary no zany dia fikitra amin'andriamanitra izy ary nametraka ny adiny rehetra eo ampelantanan'ny tompo izy eto zany dia velona jesosy ary izy no fanantenantsika tahaka ny tsanganan'i kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray amin'ny heriny fanamasina amin'ny andro farany koa andriamanitra amin'ny alalany fanany no anangana anao any am-pasanao rehefa maty moa ianao dia efa any amin'ny tompo ny fananao fa ny vatana dia holo any amin'ny vovoka nefa andidy ny vovoka andriamanitra ka hatsanga ndray ny tenanao amin'ny endrika vaovao araka ny fanahy tsy misy otatsony dia akaby'andriamanitra indray ny fanahy sy ny tena amin'izany amin'izany dia ho velona mandrakizay dia tena vaovao mamirapiratra sy mitavy voninahitra tsy misy otatsony ary tena be voninahitra no omeny tompo anao amin'izany any farany zany zavatra mahagaga ny azy nataon'i jesosy tena tsy tratry ny saina zany ry havana ary zany no finoan'ny fiangonana tamin'izao roarivo fotoana lasa zao ny fiangonana naharitra nanaraka an'i jesosy misy amin'izy ireo tapahandoha amin'ireo mpianatra nanaraka ny tompo zany moa de paoly tapahandoha rehefa tsy nampiamotra ny finoan'ny paoly zany i petera ny fantsehana tsy nampiamotra azy zany kristiana maro nomena bibidia nohaniny bibidia velona tsy nampiamotra ny finoan'ny fiangonana tany amin'ny asie mineur iny zany hatrany roma be dehibe ny fanenjena misy nidorana velona hatrany madagasikara maro nidorana velona nalatsaka teny ampamarina ny vonoana velona dia tsy nampiamotra ny finoan'ny kristiana satria ny fahafatesina no resena ka levona ka ilazany mino hoe ry fahafatesina ho aizany herinao ka araka ny tentompo hoe aza matahotra zay olona mahay mamono ny tena nefa rehefa afaka zany tsy mahay manao moatra an'izany izy fa matahora zay mahay manary ny fanahinao any amin'ny helo rehefa novonoana ianao andriamanitra ihany ny atahoro fa zay olona amono anao rehefa aveo dia tsy misy hainy koa mikoatra an'izay fa raha sarizay ka vonoana anao ka tsipin'andriamanitra miheno anao dia ho very mandrakizay ianao noho zany dia fifaliana naovantsika ny andro pasika satria andro fiderana ankalazan'ny fiangonana ny fandresena ny fahafatesana zay anana ny kristiana fanantenana ka kristiana marobe no mino tahaka anao fa tsy anao rery ihany ny mino araka lazany epistily ny hebreo hoe maro no lefa naharaka an'i jesosy naharitra amin'ny finoana ka tsy ketraka na dehibe ny fizantoetra nahazo azy a vavolombelona marobe manodidina antsika tahaka ny rahona araka ny tenin'ny mpanolotra ny epistika zay olombelona marobe manodidina antsika toy ny rahona oka koa isika hanesotra zay rehetra mitambesitra amintsika mba miota zay malaky mahazo antsika araoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka alohantsika zao mijery an' jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy zay naharitra ny fijaliana fa tsy nitambohenatra azahoan'ny fifaliana napetraka teo androany ka nefa mipetraka kofa nandrezany fiandrian'andriamanitra izy ka noho zany tanteraka ny teny nampilazaina ny ezekela mpaminany ao amin'ny ezekela toko fafito amin'ny telopolo ezekela toko amin'ny telopolo moa zany a dia nilazain'andriamanitra ho sokafako ny fasanareo ry mpanota ka atsangako amin'ny maty ianareo ezekela toko fafito amin'ny telopolo andiny faharoa ambin'ny folo raha tsy diso aho
naran'i Jesosy. Avy amin'ny fasanareo ianareo ka hoentiko ho any amin'ny tany Israely. Ka dia ho fantatrareo fa zaho no Jehova raha manokotra ny fasanareo aho ry oloko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo. Ka noho zany dia resen'Andriamanitra ny fahafatesana ka tsy tokony hatambatra isika fa mahely Jesosy, lehibe ny fahefana. Ka nivavaka Paoly apôstôly ho amin'ny fiangonana tany Efesosy, nanao hoe zao nivavaka nataon'i Paoly ho amin'ny fiangonana tany Efesosy. Dia tsy mitsahatra mivavaka aminareo aho, mahatsiaro fivavahako mba omeny Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ary ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina sy ny fioarana lehibe ny heriny ho atsika izay mino araka ny fiasan'ny heriny faharezany izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanana ankavanana any an-danitra. Ka noho zany dia handroso ny kristianina, tsy mba ho kristianina mosalahy, kristianina mivavaka amin'ny fomba ahitraitra, kristianina tiadera sy voninahitra, fa tena kristianina izay matoky ny tompo ary ny fiainantsika miara-miafina amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ka tena tompontsika izy ary isika tena mpianany. Ary efa hitany vehivavy ireo fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, miazakazaka izy nanambara tamin'ny mpianatra zany zavatra miseho zany. Ary zany koa ny fiainan'ny fiangonana, rehefa tena mino fitsikana Kristy tamin'ny maty isika dia tonga vovolombelona manambara zany fitsikana Kristy tamin'ny maty zany. Fa izao tontolo izao dia azo heverina tahaka ny fasana, olona maty daholo miaina amin'izao tontolo izao, olona tsy manam-pinoana. Fa ny kristianina no fahazavana, ny kristianina no feon'ny fiainana izay hitory ny finoana amin'izao tontolo izao, ka hipetrahan'ny fiangonan'i Jesosy ho misiona, ho vavolombelona, hanambara. Ary raha ny fiangonana mivory fotsiny fa tsy mitory ny fitsikana Kristy tamin'ny maty dia tsy fiangonan'ny tompo zany. Raha tany atena moa Paoly dia nitory ny fitsikana tena tamin'ny maty, fitsikana tena maty toy ny Paoly tany atena dia nomeny ny olona, satria tsy fahiny moa zany nakoren'olona Paoly tsy mbola nisy avy nataka zany. Ka io anefa na dia isony zao tontolo izao tsika dia tsy maintsy mitory an'izany isika satria zany no famarinana. Ho avy ihany ny faharandro ka izay mime amin'izao amin'ny fiainana zao dia hitomany, ary isika izay mitomany kosa ankehitriny dia hifaly amin'izany andro zany. Ka dia ho tahirana ny fiangonana mazariga dia fiangonana mafana fo, dia fiangonana izay vavolombelona, dia fiangonana izay tena mikambana amin'i Jesosy tahaka ny sampana amin'ny voaloboka, miray aina amin'i Jesosy, miray hevitra amin'i Jesosy, miray asa amin'i Jesosy. Ka tahaka an'izany Kristy tamin'ny maty koa ho avy ny farany hiara-mitsangana antsika, hiara-mandova voninahitra amin'ny tompo isika. Ary ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina Andriamanitra ray marina azo mitao indrindra ka ho mandrakizay. Oka hivavaka isika. Jesosy io faly ny fonay satria tsy mitsina ihany izahay vovoka silavelona ary mandalo ny andronay mpivahiny ihany izay mpifiainana ity. Raha tsy misy anao Jesosy ankinana dia very fanantenana izahay. Misaotranao izay nitondra ny alahelonay rehetra, ny fanaintenana rehetra, ny fahoriana rehetra, ny aretina rehetra, ny fahafatesana ka nentinao zany ny fitiavana ary ny famarinanao natafinao anay ary fanantenana kosa ny velarinao eo aminay. Ampio izay atateraka ny fiazakazanay, hitsoka ibanjina ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ka hatratra fitsakany tena maty ho fahasambarana mandrakizay. Azavena andalo foana zao torotena androany zao fanahy masina ho fa hiasao zany mba tonga fonana vela ho anay, mba ho tena mpianatra ny tompo mahafatra-po zahay ka vavolombelona mitakona na miariary voninahitra rehefa ny maty ary nitsangana maty ho anay ary mbola ho avy amboninahitra indray hakanay. Dia fisaorana fiderana voninahitra totra anao Andriamanitra io, ianao ray ianao zanaka no fanamasina izay manavena sy manjaka amin'ny taona rehetra maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana ny fanamasina. Amen.